Manifestation. Amen. Anten'Andriamanitra. Ireo teny fikasana rehetra. Amen. Manomboka eo andalam-panatanterahana azy Andriamanitra. Amen. Ino moa ny atao hoe manifestation. Ny aza-panao fa réel ny expérience izay anananao amin'ny alalan'ny fanambarana. Amen. Ireo fanambarana rehetra. Amen. Dia mivadika ho lasa réalité eo amin'ny fiainanao. Ary manomboka eo amin'ny fahatsapanao zany. Tsy matsapa an'Andriamanitra soratra intsony ianao fa matsapa azy ho réalité ho zavatra réel. Amen. Ilay mpanavotra atsika. Amen. Dia réel eo amin'ny fiainanao. Ny présence an'Andriamanitra dia renao
fa réel zany. Tsy hoe mangoritsina fotsiny ianao, tsy latsaka fotsiny ranomasina fa mahatsapa ianao fa réel ny fanakian Séraphin Masintina eo amin'ny toerana iray. Amen. Izay no manome antoka anao. Amen. Fa misy hazavana izay maka toerana ary mampamirapiratra ny tavan'ny Andriamanitra. Ary ao anatin'izany processus ny famirapiratany zany dia mampiditra antsika izy ao anatina fotoana manokana dia ny fotoana ny fampakarana. Ny fampakarana izy ny mpaminany dia fanambarana zany ary ny fanambarana no manome finoana atsika. Noho izany ny finoana ny ampakarana dia afindra avy ao amin'ilay finoana ara-tsaina miala mba ho amin'ny voninahitra miakatra bakao amin'ny finoana tanteraka. Satria raha vao ara-panahy ilay finoana ao dia miampita izany bakany amin'ny finoana tanteraka. Ary ny finoana tanteraka mampitsofoka anao amin'ny finoana ny fampakarana, finoana ny fanovana ny vatana avy ao amin'ny mety maty makao amin'ny tsy mety maty, makao amin'ny feno voninahitra. Izany mino amin'izao maraina izao fa ny ampakarana eto amin'ity tendrombohitra ity dia tsy ahita intsony ireo fisalasalana amin'ny babony sainy fa hita ho amin'ny fiakarana makany amin'ny voninahitra, makany amin'ny voninahitra. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Manoloana anao ny ranomasina mena izay tsy afaka hihoarana. Ao aoriananao miazakazaka ny miaramila ny Farao, ireo tsy finoana rehetra, ireo mpanenjika izay mivadika ho liona miherona mitady izay ho arapany. Amen. Noho izany ny tongotra ao dia mijoro manoloana ny fahafatesana sy ny fiainana. Isan'andro ianao dia manao fanamby manelanelana ny fahafatesana sy ny fiainana. Fa Jehova dia laza nampitoeriko manoloana anao ny fahafatesana sy ny fiainana. Noho izany misafidiana ny fiainana ianao mba ho velona. Satria ny fiainana dia tsy tadiavinareo arina ary fa ny fiainana dia mipotra avy ao anatinareo zany. Noho izany misy ho any Elohim ilay zanaka toetra mitoetra ao anatin'ny fananareo. Izany ho ikikika finoana makany amin'ny tanteraka. Satria ireo masina dia tsy afaka no tonga amin'ny tanteraka raha tsy mbe tonga eo isika mialo an'izy ireo. Satria nahoana ireo ampakarina dia manana vatana miova endrika tsy mitovy amin'ny olona rehetra fa ny vatana miova endrika ny ampakarina dia vatana miova endrika dia fikasana ho afaka lasa finoana ho an'ireo olona izay mijery, ho an'ireo izay mihaino, ho an'ireo izay mandinika. Amen. 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 Noho izany miarabantsika indray mandeha indray. Amen. Amin'izao réveil eto tendrombohitra izao. Amen. Ny tompony hitahy antsika. Fa isika raha manana tombona fotoana afahana mampietsika ny finoana miaraka. Miasa ho an'ny fanahy isika. Amen. Miasa ho an'ny fahataterana. Amen. Ny ampakarina manerana ny tany. Amen. Ary isika raha miady. Amen. Dia tsy miady ho antsika irery akory fa miady ho ana saison iray manontolo mihitsy. Maty ao Kristy miady antsika. Amen. Areo izay velona ka mbola mitoetra. Amen. Hovaina anatin'ny raim-pimaso ary akarina ho any amin'ny rahona. Ny rahona dia voninahitra izany. Amin'izany miditra ny ampakarina amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny fotoana ny fampakarana. Izany dia mampitoetra an'ireo ampakarina ireo eo amin'ny toerana ao amin'ny Kristy. Amen. Dani miaraba amen tsirairay avy ary fotoananao mba andray ny baibolina avy hatrany mba ahafahantsika mifehy ny fotoana. Amen. Satria amen tsy maintsy eo ambanin'ny fifehezantsika ny zavatra rehetra. Amen. Hoy ny tompo hoe zay maresy tavelako anana fahefana eo amin'ny jetilisa. Amen. Amen. Ary ny fandresena zay omena ny ampakarina dia ny fandresena amen ho an'ny fotoana ny fampakarana. Ny fotoana ny fampakarana dia ny idéclenchena ny fampakarana ara-baky teny. Amen. Ny fampakarana dia fantatsika fa afina toerana akarina dia le miakatra nefany tsy miakatra par imagination akory na hoe anatina dessin animé na anatina film fa ny dikany hoe miakatra hozy ny mpaminany dia afindra toerana miova. Amen. Fitoerana ara-batana.
avy eo mety maty makao tsy mety maty makao amin'ny feny voninahitra raha baibolinao Hébreu toko fa raiky amby folo. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Hébreu toko fa raiky amby folo. Limpa sivy amby telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy ovakitsika ny ten'Andriamanitra rehefa hita. Amen. Ary ireo rehetra ireo na dia efa nahazo laza tsara no ny finoana azy dia tsy mba nandray ny teny fikasana. Fa Andriamanitra efa namboatra izay tsara lavitra mba ho antsika. Amen. Mba tsy atao tanteraka ireo raha tsy mby efa tonga eo Amen. isika. Amen. Amen. Matthieu toko fa 7:10. Andiny voalohany. Ary noho ny afaka enemana Jesosy dia naka an'i Petera sy Jakoba ary Jaona ralahany. Amen. Nitondra azy ireo niakatra ho any an-tendrombohitra mba hitokana. Amen. Dia niova tare teo anatrehany ka nitavany namirapiratra tahaka ny masoandro Amen. ary ny fitafiny tonga fotsy tahaka ny mazava Amen. ary indreo niseho tamin'ny mpianatra Mosesy sy Elia. Amen. Dia niteny Petera ka nanao tamin'i Jesosy hoe, Tompoko, tsara raha mitoetra eto isika ka raha sitraka ao, aoka ao anao lay telo, ny anankiray ho anao, ny anankiray ho an'i Mosesy ary ny anankiray ho an'i Elia. Amen. Raha mbola niteny izy indro nisy rahoan'ny voninahitra mazava, tsisy hoe voninahitra ato fa rahoan'ny voninahitra nisy rahona an'ny voninahitra nanarona azy ireo. Amen. Ary injao nisy feo avy tamin'ny rahona nanao hoe, ity no zanako malalako izay sitrako, izy no Elohe. Amen. Ary noho nandray izany ny mpianatra dia lavo ka ny ankohaka sady natahotra indrindra. Amen. Jesosy nakeo aminy dia nanindry azy ka nanao hoe mitsangana aza matahotra. Amen. Ary noho ny andrandra izy ireo dia tsy nahita olona afa-tsy Jesosy irery ihany. Amen. Ary rehefa nidina tao Jesosy, nidina avy tao an-tendrombohitra Jesosy dia nandrara azy ka nanao hoe aza milaza amin'ny olona ny fahitana mandra-pitsangany ny zanak'olona amin'ny maty. Amen. Romana toko fahavalo. Hallelujah.
Dia fahenina ambin'ny folo. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Raha ny tena izy io verset io dia midika toy izao amin'ity malagasy hoe ny fanahy dia miaraka mijoro vavolombelona amintsika fa zanaka isika. Ary raha zanaka dia mpandova. Eny sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa. Miara-miaritra aminy isika mba hiara-manam-boninahitra aminy. Fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Manino hoe ny fahoriana amin'izao andro izao tsy azo hoarina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Ina moa hoe voninahitra io dia ny voninahitra ny amin'ny zanak'Andriamanitra. Zay no andrasan'ny natiora sy ny zavaboary. Sotra ny tombo fetifetsy. Mankasitraka Andriamanitra noho ny fahasoavanao. Novakina ny teninao tompo. Aoka ianao no hanositra anjany teny izany ho lasa aina. Satria ny soratra ho ianao dia mamono fa ny fanahy no mamelona. Noho izany aoka ho hita ny ampakarina ny fanahy izay miafina ho lasa zava-miafina ao ambadiky ny tendry. Ary tompo ampianaro izay androany afeno ao ambadiky ny azo fijalianao ny asa ataonay rehetra mba ahatonga anay androany tsy anana fisainana akoatra ny fanavotana ny zanak'Andriamanitra. Ta io ny zavatra izay ampiasainay rehetra ampitomboya ny fahalalana, ny fahendrena, ny fahaizana ahatonga anay anolotra izay tsara indrindra azo atao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo izany. Amen. Le voninahitra mafy. Alleluia. Amen. Amen. Tainy tompo daholo. Manana lohateny kely tsotsotra amin'izao maraina izao. Amen. Manana fisainana izay tiako hiarahana amintsika amin'ity maraina ity. Amen. Indrindra moa ny fanatrehan'Andriamanitra izay tsapantsika. Amen. Dia mitondra antsika ao anatin'ny fahatanteran'ireo teny fikasana. Amen. Amen. Izany mino fa vonina isika amin'izao maraina izao. Amen. Ifindra toerana. Avy ao amin'ny mety maty miampita makao amin'ny tsy mety maty. Avy ao makao amin'ny feno voninahitra. Amen. Satria izy atao hoe ny vatana miova endrika ho any ampakarina dia vatana miova endrika manokana. Izany hoe misy andray vatana miova endrika ihany koa akoatra ny ampakarina. Amen. Fa ny ampakarina dia ho lasa teny fikasana. Amen. Satria Jesosy nilaza hoe vetivety dia tsy ahita intsony ny olona fa ianareo ahita. Amen. Ary io zava-miafina ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Hozy Jesosy ao amin'ny Jaona toko faha-efatra ambin'ny folo hoe ary amin'izany izy dia ho fantatrareo fa izaho ao amin'ny ray. Ny ray dia ho atoango. Ary izaho onona ao aminareo. Amen. Izany midika fa tsy ahitan' Jesosy ny olona fa ny olona ahitanao. Nametraka Jesosy teny fikasana fa ianareo ho fahazavana zao tontolo zao. Amen. Noho izany ny olona ao anatin'ny aizana tanteraka dia mitady taratra fanantenana amin'ny alalan'ny hazavana avy any amin'ny ampakarina. Amen. Noho izany zany vo an'i Elohima, le vo toetra ny Elohima izay ao anatin'ny ampakarina dia mila mamoaka hazavana ahatonga ny olombelona anana fanantenana indray. Ho anina ho amin'ny fiainany sy ny fanatonany an'Andriamanitra. Satria
mangetaeta ny olona. Amen. Tsy isika rery akory no miresaka ny fampakarana. Fa eo mihitsy no hitoerany tongotsika ankehitriny. Amen. Efa naheno zao tsika hoe mpanompon'Andriamanitra na mpino na kristiana izay milaza hoe tout est possible avec Dieu. Amen. Atsangano tanan'izay efa naheno olona ny Jehovah avolombelona zany. Mais presque ny kristiana rehetra dia milaza hoe ny zavatra rehetra azo atao miaraka amin'Andriamanitra ao amin'Andriamanitra. Fa rehefa manao témoignage ianao ny vatana tsy mety maty dia lasa miova Andriamanitra, miova natioran'Andriamanitra amin'ireo olona ireo. Amen. Lasa tsy tout est possible avec Dieu indray. Amen. Nefa ny témoignage any amin'ny réseaux sociaux, amin'ny rehefa mihaona amin'ny olona ianao dia tena resy lahatra ny olona fa azo atao ny zavatra rehetra. Amen. Fa rehefa miresaka ianao ny vatana fitsanganana maty, ny vatana miova endrika, ny vatana feno voninahitra dia lasa tsy tout est possible avec Dieu indray. Amen. Amen. Noho izany isika dia manana fahasoavana nomen'Andriamanitra ny fanahy ny fahamarinana ahatonga antsika tsy hanala literana soratra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Fa ho raisika amin'ny fahafenony Andriamanitra. Ary ny fahafenon'Andriamanitra dia ny nilazany Jesosy fa amin'izany izy dia ho fantatrareo fa izaho ao amin'ny ray, ny ray ho ato amiko ary izaho ao aminareo. Noho izany rehefa feno fahatelo dia tonga amin'ny fahafenony Andriamanitra. Ary rehefa ho tonga amin'ny fahafenony Andriamanitra dia ho lasa vatana ho hita mifanatrika aminao izy. Amen. Izay indrindra no hidirantsika androany. Ao anatin'ny lohateny rehefa ny androany moa dia toy amin'ny toloteny izay torintsika tamin'ny zoma alina. Amen. Satria ny fanambarana dia misy dimension PDB. Andriamanitra dia mifehy dimension PDB. Ny fanahy dia Melkizedeka aza dia manana dimension maromaro izy. Amen. Izany ny finono ny fiovana endrika. Amen. Izay ny lohateniko androany. Ny finono ny fiovana endrika. Amen. Noho fa ny tompo mametraka faniriana ao anatin'ny ampakarana. Ahatonga ny ampakarana anana etaeta anoanana ny amin'izany vatana spesialy izy. Noho izany zany Andriamanitra nampiseho ny tenany hoe avy izy. Amen. Amin'ny andro ny fanavotana. Taona ny voavitra. Anavotra ny fanahy, anavotra ny saina ary anavotra ny vatana. Amen. Noho izany zany ny posaka ny masoandro. Rehefa ny posaka ny masoandro vetivety teo dia feno ny hazavany mitatao vovonana. Amen. Ny alany ny alky ny fiodinana. Fiodinana sa fiodirana. Tsy misy aloka intsony. Satria nahoana? Satria ny toetra eo ambonin'ny fanambaran'ny piramida ilay hazavana lehibe. Amen. Ary rehefa nitoetra eo ilay hazavana lehibe dia feno ny fatra ny fanambarana napitoerin'Andriamanitra tao amin'ny fisainana antsoina hoe zanak'olona. Zanak'olona io dia fantatsika fa efa tonga izy. Ary nentin'Andriamanitra niakatra tany anatin'ny rahona tamin'ny 28 février 1963. Jesosy nilaza hoe amen. Tsy maintsy hiverina indray ny zanak'olona. Ny fanontaniako dia hoe nilaza ny tenany corporel ve Jesosy sa nilaza processus. Amen. Noho izany zany tsy maintsy miditra ny zanak'olona mba ahafahany zanak'Andriamanitra maka toerana. Amen. Ary ny zanak'Andriamanitra rehefa haka toerana dia anao lalana ho an'ny zanak' Davida. Amen.
no zany ny fotoanany fampakarana dia fotoana eno tsara ary alevinao ty ny fotoanany fampakarana dia ny fotoana firaisana tsy hita maso ny velona sy ny maty ho amin'ny voninahitry ny trompetra amen avera ny fotoana ny fampakarana dia firaisana tsy hita maso ny velona sy ny maty ao amin'ny fahafenon'ny voninahitry ny trompetra amen manana fisainana vitsivitsy tiako ho atao fototra amin'izao maraina izao mba hatonga atsika tsy ignorant tsy mahalala ao anatin'izao azakazaka farany izao amen satria amin'ny akapobeany tsy haiko ny tena lalàna fa amin'ny akapobeany fahalalako azy ny combat anankiray dia misy round telo eo amen ary rehefa miditra ao anatin'ilay round fahatelo le lazaitsika tamin'ny zoma dia mila sofla anankiray hafa ianao hoentina manatrika sy mamarana ny round fahatelo amen noho izany zany zay mivavaka nataoko hoe ataovy zay tsy hain'ny olona atao satria raha ny tena marina tsy ho haitsika hoe ahoana ny atao anovana n'ity vatana ity mihoatra ny fahalalana sy ny intelligence an'ity vatana ity zany efa na dia Einstein azy tsy nahalala hoe ahoana mo ny afahako ho lasa tsy mety maty Amen. fa teo amin'ny 70 taona mahery teo izy no ny arety kibo dia lasa izy nandry lasa izy natory lasa izy nakainy amen voasoratra ao anatin'ny tantarany zao tontolo zao hoe nisy an'izany olona nanatsaina izany nandalo teto ambonin'ny tany amen Amen. fa tsy nahalala tsy afaky ny atakatra na dia nanana ny relativité na dia nanana an'ireo théorie rehetrarehetra azy amen Amen. dia tsy afaka nahita hoe ahoana moa ny afahan'ny olona anankiray anana pouvoir antsona hoe tsy mety maty Amen. amen Amen. amen noho izany zany izaho afaka milaza androany hoe tsy vitany ty vatany ity zany Amen. fa tsy maintsy misy intelligence anankiray antsona hoe intelligence divine intelligence an'Andriamanitra izay intelligence izay Andriamanitra dia zava-miafina tellement ngeza loatra Andriamanitra tsy afaka takariny saitsika Andriamanitra ary raha tsy rehefa mijoro manoloana an'Andriamanitra isika dia betsaka ireo fanontaniana dia tsy afaka ho valiana mihitsy Amen. fa rehefa manatrika an'Andriamanitra isika dia eo no anambaran'Andriamanitra andreo fanontaniana rehetra zay tsy nivaliny Amen. tao anatin'ity expérience ny vatana mety matitsy fa maninona ny nasiana planeta be dehibe fa maninona nasiana ny kintana fa maninona moa no mifanalavitra be ny ireo planeta samihafa ireo iza ny monina any amin'ny planeta hafa tsy manana valiteny ho amin'izany isika na dia mifady amina azy amen na dia manana fatrana fanabarana tsy azo atao ninona azy ianao dia tsy afaka halalana zany Amen. amen fa rehefa manatrika ny tompo fasy afasy zao sy ianao Amen. tsy manazava akory izy fa ilay fisainany iampita makao amin'ny apaka amen Amen. fa ny zavatra rehetra nefa ny sura isika fa mistika nefa Amen. sy antony nanaovana ny zavatra rehetra Amen. amen hiditra asika ao anatin'ny loha hevitra amin'izao maraina izao miazakazaka be izy amen amen taratasa rehefa hoe tapitra ny avao paster amen amen Amen. ny fotoana ny fampakarana dia fotoana midéclenché ao anatin'ilay fotoana ny mety maty Amen. amin'ny alalan'ny anjelin'ny sintona fahatelo Amen. io dia tsy ampahana afatra io dia tsy citation io dia tsy zavatra déclarena hoe sokafatsika amin'ny fomba ofisialy ny fotoana ny fampakarana amen amen Amen. fa io dia zavatra efa niainan'ny ampakarana nanomboka tamin'ny fahataperany tao am-piangonana fahafito nidirana ao amin'ny fotoana ny fampakarana Amen. amen ny fotoana ny fampakarana io no mampiditra ny ampakarana
ao anatin'ny mandrakizay. Amen. Nametraka fanontaniana teo hoe pastero angamo isika tsy hoe ao anatin'ny fahafenoan'ny fotoana indray. Amen. Misy fotoana ny tenin'Andriamanitra ny fatrana fanambarana dia mametraka confusion. Amen. Ao anatin'ny olona rehetra. Amen. Amen. Isika indrindra ny fanomezam-pahasoavana izay omen'Andriamanitra any pastera Conté. Amen. Dia ny midéclarer na midéclencher na miactiver na ahoana tsy terme rehetra azo ilazana azy. Mitory mialoha izy mba ahafahan'ilay zavatra hidraka toerana. Amen. Tahaka ny ranon'ora Noa. Tsy maintsy nitorian'ny Noa hoe ho avy ny orana. Ho avy ny orana. Ho avy ny orana. Ho avy ny orana. Nandritra ny 20 taona. Amen. Amen. Ary izany zavatra izany dia nahatonga ny tsy mino vao maika nanana fototra solida nahafahana nanosika ny afatra izay nentin'ny Noa. Amen. Hoe 50 taona zay kaiky. 100 taona izay. Aiza ihany tena niezaka ihany zay ny ino zavatra lazainao. Niezaka ihany zay ny tsy offenser anao. Niezaka ihany zay tsy asika miaraka aminao fa ny anao kosa re dia tena fa ho lava. Mba sy ho fandinia tena kely mihitsy ty toriteninao ty. Amen. 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 Fa eo mihitsy no nametrahan'Andriamanitra ao anatin'ny statut d'un homme parfait ny mpaminany dia nilaza hoe ny akora fototra dia ny finoana. Amen. Ary io akora fototra tsy hita maso io no mampiditra antsika ao anatin'ny pouvoir ahafahantsika mampiditra an'ilay tsy hita maso ao amin'ny hita maso. Amen. 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 Raha mino ny fanasitranana isika ho zony mpaminatra, ilay fanasitranana mbola tsy hita maso noho izany ny akora fototra dia ny finoana. Amen. Amen. Ny substance, assurance. En paragraphe 104 ny mpaminany milaza an'izany hoe ny finoana dia assurance ary substance. Ny substance amin'ny teny malagasy dia akora fototra. Amen. Rehefa hanao zavatra anankiray ianao dia tsy maintsy misy akora fototra ahafahanao manamboatra produit fini. Raha tsy misy akora fototra izany anao na tsy ampy ny akora fototra ilainao na tokony ho ampiasaina dia tsy afaka ny ahazo produit anankiray anao. Amen. Noho izany izy ny mpaminanjy ao anatin'ny tsanganan'ny lehilahy tanteraka eo fa ny finoana ozy no akora fototra ahafahany ampakarina ho voahomana ho amin'ny taona fotoana ny fampakarina. Amen. Fa maninona moa Enoka no afaka nandendeha niaraka tamin'Andriamanitra satria Enoka ozy ny mpaminanjy dia nanana ny akora fototra ny amin'ny finoana an'ilay vatany fa afaka hanao piramida izy. Amen. Amen. Ny piramida dia fantatsika amin'ny tsanganan'ny lehilahy tanteraka fa vatan'i Kristy. Amen. Ho ampiresina ao amin'io Efesiana toko voalohany ho ampiresina ao amin'io vatana io daholo ny zavatra rehetra. Amen. Noho izy ho azy no nahariana ny zavatra rehetra. Amen. Amen. Ary rehefa nilaza an'izany Paoly hoe tsara laza ny finoana Enoka. Andendeha miaraka tamin'Andriamanitra izy. Olona nahita fitisina ankasitrahan'Andriamanitra izy. Amen. Amen. Ary ny mpaminany dia manazava hoe inona no nahatonga ny Enoka afaka nandendeha miaraka tamin'Andriamanitra. Inona no nahatonga azy ho nankasitrahan'Andriamanitra satria izy nanana ny akora fototra ny amin'ny piramida. Amen. Amen. Hallelujah. Noho izany zany Andriamanitra alohany ahatonga antsika eo amin'ny fahatanterahana dia mametraka izy an'ilay substance akora fototra ao anatin'ny fonao ahafahana mino an'ireo teny fikasana rehetra zay mahatonga azy mandeha fa zava-miafina mba hahatonga ny ampakarina ho teraka isan'andro ao anatin'ny finoana. Amen. Amen. Satria ny finoana no ahafahana mahita sitraka eo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Raha tsy mino ny vatana miova endrika izany ianao dia tsy ahita fitiana ahita sitraka eo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Amen. Izany anefa dia tsy asan'ny nofo aman-drano. Amen. Amen. Satria ny fahaterahana izay resahantsika dia endrika
herin'ny fanahy, fahaterahana ao amin'ny raha, fahaterahana ao amin'ny aina. Amen. Meo voninahitra. Izany sady miaina isika andeha réveil androany ity no mitodika isika mampitodika ny fijeritsika makany amin'ny fiaonam-be. Amen. Amen. Ary Andriamanitra nametraka tao anatin'ny foko an'izay lohateny zay ny finoan'ny fiovana hevy. Amen. 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 Andriamanitra dia hendry, Andriamanitra dia marina. Amen. Amen. Zay fahendrena sy fahamarinana izay no nentin'Andriamanitra napakatra an'ireo zanaka amin'izao saison izao mba ahatonga an'ireo zanaka ireo afindra toerana hiakatra ambonimbony kokoa no ilay vatana mety maty mba homoao amin'ny vatany voninahitra. Amen. Noho izany Andriamanitra efa nametraka tao amin'ny fotsika tsirairay avy amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika. Amen. Nanala ny fanahan-tahotra izy. Amen. Ahatonga atsika afaka hijoro manoloana ny anjery mitaky andreo teny fikasana fa ny vatako dia tsy voatokana ho amin'ny fahafatesana fa ny vatako dia voahomana ho amin'ny voninahitra ny zanak'Andriamanitra. Ary izay mahalala fa ny zavatra rehetra, ny zavaboary, ny natiora dia miandry ny fampisehoana ny zanak'Andriamanitra. Amen. Izany tsy afaka mandeha makaizany zavaboary. Amen. Amen. Raha tsy voaseho ny zanak'Andriamanitra. Fampisehoana izy ateo dia ny fahatsapanao fa réel. Zay ny fiatombohan'ny fampisehoana. Réel ny fanambarana izay raisinao. Réel ny expérience anao miaraka amin'Andriamanitra. Amen. Réel ny fahalalanao an'Andriamanitra. Amen. Amen. Fa maninona Davida no nanana témoignage hoe tsy ho faty aho fa ho vely Amen. ary tory ny asa tsara an Jehova. Amen. Amen. Raha ohatra ka mandalina ny salamo isika dia ahita fa miodidina ny 420 tao 84 fois eo no nangatahany Davida hoe ampianaro ahy ny lalanao. Amen. Amen. Izay ataka izay fanirina izay no natonga n'Andriamanitra nanao témoignage hoe nahita olona araka ny foko. Amen. Noho izany isika izao dia hiditra lalina kokoa, mihoatra noho ny tabataba, mihoatra noho ny orakora. Amen. Ny fiderana dia tahaka ny any vahoaka betsaka, fa misy zavatra lalina kokoa. Ny hazavana izay tonga eo amintsika dia mila zahantsika toetra. Amen. Satria ny atao hoe Lucifera dia porteur de lumière. Lucifera koa manana hazavana. Lucifera koa afaka manome fisainana. Lucifera koa afaka mampahalala anao zavatra. Fa ny tena angatahantsika ilay fanahy ny fahamarinana. Satria anatin'ny fotoanany fahampakarana Andriamanitra dia mandefa ny fanahy masina mba hampampianatra mahay, hampianatra atsika ny lalàn'Andriamanitra. Satria Andriamanitra dia lalàna. Fa nifidy vahoaka izy anompo ao ambany fahasoavana. Amen. Fa Andriamanitra tena noho izy ny mpaminana dia tsy afaka mihoatra ny olona lalàna io. Amen. Noho izany Andriamanitra nametraka lalàna tao anatin'ny planiny fanavotana. Fa tsy maintsy izy anomana zanaka hiala eo amin'ny sain'Andriamanitra ary ametraka an'ireo zanaka ireo mba hifehy ny zavaboary. Amen. Zay nahatonga ny Paoly nanana fanambarana tamin'ny alalan'ny vision hoe ny zavaboary dia maniry fatratra sy ny sento ny amin'ny fampisehoana ny zanak'Andriamanitra. Noho izany ny zavaboary zany dia tsy miandry an'Andriamanitra ilay lalàna fa miandry ny zanak'Andriamanitra, ny fampisehoana an'ireo zanak'Andriamanitra. Noho izany za milaza aminao za maraina izao
fa na dia kely aza isika dia afaka milaza fa lehibe ny ao anatsika noho ny ao amin'izao tontolo izao satria izao izay kely ity dia andrasa ny zavaboary izao izay kely ity dia andrasa ny natiora ary noho izany zany dia manana filoana afaka iotra no izay vitako hatramin'izay afaka iotra ny fahalemeko afaka iotra ny mety maty afaka iotra ny zavatra tahaka izay satria Paoly dia nilaza fa izany dia mbola tsy hitany maso izany dia mbola tsy nirenesa ny sofina izany dia mbola tsy nikasika ny fon'ny olona miotra no izany nefa nomanin'Andriamanitra hoan'ny malalany ary zay malalany zany tena findra toerana aftaon'ny fisainany nakao ny fiafarany zavatra rehetra ary zany miantso anareo ho amin'ny fotoana ny fahampakarana anomarana andreo zanaka zay tafy ny akanjo fotsy. Amen. Amen. Masupirana vetu. Amen. Ny akanjo fotsy ny azavana fotsy. Amen. Amen. Dia azavan'ny teny zany. Amen. Le mitaingina ny soavaly fotsy dia natsoina hoe tenin'Andriamanitra. Amen. Ary mitaingina ny soavaly fotsy io dia anome anarana vaovao. Amen. Raha mandresy isika. Amen. Amen. Satria nahoana ny anaran'ireo zanak'Andriamanitra, ny anaran'ireo ampakarina amin'ny Apokalipsy 1:10 ireo izy dia teny marin'Andriamanitra. Amen. Noho izany ny mpaminany dia nahita tamin'ny alalan'ny vision fa ny zava-miafina izy dia ao anatin'ny ampakarina ny teny. Noho izany ny teny ao anatin'ny ampakarina io dia miendrika semence anankiray, miendrika voa anankiray. Izany dia tsy voa anankiray tahaka ny alatsaka anatin'ny tany fa io dia fanahy aminy. Noho izany zany ny ampahan'ny fanahin'ny Elohim dia napetrany ao anatin'ny subconscient ny ampakarina mba hahatonga ny ampakarina anana party anankiray natsoina hoe lalina ary io lalina io dia ifampiantso amin'ny lalin'Andriamanitra ary io lalina ireo rehefa miona dia tsy maintsy misy fipoahana atomika mijano eo amin'izany événement izany. Noho izany zany milaza aminao fa ireo zavatra rehetra dia manondro makeo amin'ny fikambanana io. Amen. 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 Hallelujah. Mazo pena. Amen. Fofetra moa ny fotoanantsika androany dia izay tena mianana tena essentiel no hidirantsika. Amen. Fa za mino fa mianana manana mpanompon'Andriamanitra isika. Amen. Ny fiangonantsika tsirairay afaka amen anamarina sy anao tomboka se. Amen. Amin'ny alalan'ny fanambarana sy ny fampianarana. Amen. Anzany zavatra lazaiko zao. Amen. Amen. Ary ny zavatra rehetra dia tsy tokony hiala ao amin'ny Baiboly sy ao amin'ny torotenin'ny mpaminany. Amen. Amen. Eny fa na dia tsy takatra ao aza aloha le izy. Amen. Dia ilay lalina ao anatinao dia ahalala hoe tokony anao amen azazy. Tokony anaika azazy. Amen. Tokony ho eo amin'ny fototry ny teny fikasana io. Satria izay no point de rendez-vous miaraka amin'Andriamanitra. Eo amin'io bazin'ny promesse io. Eo amin'ny bazin'io teny fikasana io. Amen. Amen. Izany ny fotoanan'ny fampakarana dia fotoana izay anomanan'Andriamanitra ampitafinanao ny akanjo fotsy ny tenin'Andriamanitra. Amen. Ary ny akanjo fotsy ny tenin'Andriamanitra io dia ahatonga anao ho tsanganana anankiray tanteraka. Ampiseho fampisehoana impito an'ireo toetra izay navoaka ho feo fito velona. Amen. Amen. Noho izany zany amin'ny alalan'ny fanambarana sy ny zava-miafina Andriamanitra dia mampiditra anao ao anatin'ireo taom-piangonana ireo. Amen. Amen. Fa avy eo kosa nefa analanao avy ao amin'ilay taom-piangonana izy ary ahatonga an'ireo toetra ireo ho lasa toetra velona. Amen. Amen. Ary avy eo ilay toetra velona ho lasa feo velona. Amen. Ary ireo feo ireo dia hiantso an'ilay fanafiton'ny Elohim ahatonga ny teofania ny ampakarina ampiresina amin'ilay vatana mety matsy. Amen. Le vatana mety matsy dia vatana mora reraka sy mora atonga eo amin'ny fatra farany tsy afaka ioarana intsony.
Amen. Rehefa tonga amin'ny fatra farany io lay vatana mety maty dia milaza aminao izy fa tsy afaka ino intsony ianao mihoatra no zay efa tsapany sy zay efa hitany. Amen. Eo indrindra nefa no nametrahan'Andriamanitra ny akora fototra ao anatin'ny fonao ahafahanao ino ilay zavatra mbola tsy hita maso fa tonga amin'ny alalan'ny fanambarana na tahaka ny ahoana ny fotoana ilaina iandrasana an'izany. Amen. Amen. Satria izy zany ny apôstôlin'Andriamanitra hoe ny finoana, ny hery, ny fahalalana dia omen'Andriamanitra antsika ho fanomezana amin'ny alalan'ny fandrenesana. Amen. Fa aveo isika miady ho an'ireo toetra efatra farany. Amen. Izay no atao hoe mekanika ny ampakarana. Amen. Aveo faharoa midina ny dinamika rehefa hosoranao ireo teny fikasana ireo. Midina ny dinamika mba andoro an'ilay essence, an'ilay carburant mba ahatonga ny motera izy fipoahana ary ahatonga n'ireo zavatra rehetra andeha hiakatra ambonitra. Amen. Ary rehefa tonga ny dinamika dia ho avy ny fahatelo dia ny fahatongavan'ny vato manarona. Amen. Noho izany ny fahafenoan'ireo telo ireo no fahatateran'Andriamanitra. Io dia vatana na tsy ny mpaminany hoe tsy sanganana lehilahy tanteraka. Noho izany zany tsy tanteraka izany ilay tsy sanganana raha tsy eo ilay ampakarana. Tonga ny dinamika ary maka toerana ny vato manarona. Amen. Noho izany isika dia miazakazaka amin'ny tany fiazakazana miaraka amin'ny teny fikasana. Ary Andriamanitra isan'andro dia mampiditra provision ao anatin'ny vatana io ahafahan'ilay vatana ho lasa formé manaraka amin'ny endrika tenin'Andriamanitra. Amen. Izany hiditra sady isika ao anatin'ny famitinako an'izao fizarana zay ataoko. Voninahitra. Inona moa ny atao hoe fampakarana? Amen. Ao anatin'ilay hoe ce jour-là sur le calvaire mpaminany rehefa anohany anomboka ny toriteny dia nampianatra izy nitantara ny expérience niaraka tamin'ireo rahalahy rehefa nandeha niaza ry zareo. Amen. Fa ny fampakarana ozy zany hoe raha miteny anglais zany dia tsy haiko ny fanorana anazy fa rapture zay fanoratra anazy. Ary ny dikan'io raha jerena amin'ny dictionnaire dia pris en haut zany hoe nalaina ho any ambony. Amen. Dia inona ozy izy mpaminanjy ny dikan'izany. Amen. Ny fampakarana ozy dia alaina makany ambony. Amen. Faharoa transformé manova fiovana fanovana. Amen. Ho avy amin'ny état anavatana taloha mba ho ao amin'ny état anavatana vaovao. Amen. Noho izany ny fampakarana zany dia fifindrantsika ao anatin'ny vatana mety maty makao amin'ny vatany voninahitra ilay vatana miova endrika. Noho izany izay no antsoina hoe miakatra amin'ny voninahitra maka amin'ny voninahitra. Ity vatana ity dia manana ny voninahitra. Amen. Ity vatana ity dia manana ny fierté ny manokana. Fa Andriamanitra kosa nanomana ny tsara lavitra mihoatra nyity vatana ity dia izay no fampakarana. Akarina mihoatra noho ilay vatana isika. Akarina ambony kely kokoa
no le vatana isika ao anatina vatana anankiray hafa indray dia vatana tsy mety matsy ary avy eo makao amin'ny vatana feno voninahitra ary izany vatana izany dia ampidirina indray ao anatin'ny vatana natorazy mba hiverina mpanjaka sy mpisorona mpanapaka eto amin'izao tontolo izao sy ny tanjy. Amen. Izany mino fa ny finoana ilay akora fototra dia apetraka Andriamanitra ao anatin'ny ampakarina mba hahatonga ny ampakarina afaka hitemoigner mialoha fa izaho dia zanak'Andriamanitra, izaho dia afaka handeha araka ny voasoratra ao amin'ny horonam-boky aho satria niporan'ny fanafotana dia nahatongavany zanaka andray ny fifehezana hiaran-jaka amin'ny Kristy ary izay hiaran-jaka izay teny hoe hiaran-jaka amin'ny Kristy izay taditio fa pouvoir ny fehezana izany teny misy pouvoir tsy afaka ho ampakarina ianao tsy afaka hampakatra être Andriamanitra raha tsy lasa natura Andriamanitra aloha ilay être anankiray satria Andriamanitra dia tsy afaka iray amina vatana mety maty satria limité ny vatana mety maty Andriamanitra dia illimité noho izany tsy maintsy mamerina anao izy ao amin'ilay voninahitra tany am-piandohana ahatonga azy afaka iray amin'ny ampakarina ary ny firaisana eo dia mampakatra anao ao amin'ny voninahitra zanak'Andriamanitra ary ny voninahitra zanak'Andriamanitra io dia vatana anankiray miova endrika ary feno voninahitra samy mampiditra anareo ao anatin'ny fanambarana ny amin'ny teny fikasana ahafahanareo handray an'izany satria anareo dia zanaka raha zanaka dia mandova an'Andriamanitra no piray lova amin'ny Kristy. Halleluja! Halleluja! Amen! Raha olo-masina taloha rehetra amen nolazainy Hebreo toko faharaiky amby folo dia tsy afaka no tanteraka izy ireo satria tsy nandray teny fikasana tokana amen na dia nandendeha amen niaraka tamin'ny finoana azy mahery finoana azy dia tsy afaka izy ireo ho tonga teo amin'ny fahataterahana satria nahoana izy ireo dia tsy afaka nanana ny entendement ny fandrenesana ny amin'ny voninahitry ny afatry ny trompetra ao amin'ny lamina Melkizedeka satria nahoana reo dia tsy maintsy nampandrina mialoha aloha mba ahafahany voninahitry zanak'Andriamanitra ho tonga amin'ny fahafenoana zalaza amin'andro any fa zao afatra lazaintsika zao dia tsy afatra soratra fotsiny any fa afatra miditra ao amin'ny lamina anankiray ary io lamina io dia manome intelligence anao ilay intelligence amin'Andriamanitra ampidirina ao anatin'ny vatanao ary izany intelligence izany no hahatonga ny vatanao afaka amorona structure vaovao afaka amorona 16 éléments vaovao afaka amorona atome sy molécule tsy mety maty ary afaka amorona ireo esela rehetra ilaina. Halleluja! Zay andro no ahafahanao manana hery hiazaka zanao hatramin'ny fananjaka. Amen! Zay ihany no ahafahanao manana hery ho lasa hazavana eto amin'izao tany ratsy izao eto amin'izao tany famoizapoiza eto amin'izao tany famonotena izao eto amin'izao tany niaizina tanteraka izao Andriamanitra dia nilaza amen fa tsy maintsy hisy hazavana amen amin'ny andro takariva ary hazavana io dia hiteraka fanantenana alohan'ny fanantenana aloha dia eo ilay akora fototra ahafahan'Andriamanitra manao mélange sy manamboatra amin'izay alle vatanao mba ho lasa vatana teny alle vatana teny hiantsoantso hitako le vatana feno voninahitra lasa milaza aminao fa zany vatana feno voninahitra izany amin'izao herinao zao misy amin'izao tanjaka zao misy no afaka mitarika an'izany anjarako zany tsy afaka ilaza ianao fa tsy ho vitako zany fa no mieriny teny azo atao ny zavatra rehetra no mieriny teny afaka ho tongako zany no mieriny teny dia afaka anana vatana feno voninahitra samilaza aminao fa tsisy tsy afaka tazona ro zanak'Andriamanitra mietsika mikery manantona ny seza fiandrianana amin'ny fahasahina lehibe voninahitra.
minitra farany aho. Amen satria Andriamanitra dia milaza. Amen ny bokin'ny Apokalipsy dia bokin'ny famaranana, bokin'ny fanambarana, bokin'ny fahafenona, ny fiafarany zavatra rehetra. Ary tao dia nisy fanambarana anankiray hoe aza kitikitianareo ny teloelo sy ny divay. Izao milaza aminao fa amin'izao saison izao dia ireo tsy azo kitiana miditra ny mosary, miditra ny faharavana, miditra ny fandringanana, miditra ny aizina fa aza kitikitiana ny teloelo sy ny divay. Andriamanitra mandefa niositra velona ho amin'izao saison izao ahafahany teloelo hipetraka eo ambony ampakarana. Ary zany teloelo zany natao hoe présence de Dieu. Ary zany présence de Dieu izany dia tsy afaka hitoerana faharatsiana. Noho izany na afaka mitoetra eo isika dia tsy afaka akasika antsika intsony ireo zavatra negatifa rehetra. Fa zay ilaza mivatako fa na dia marary azaho, na dia limité aza ny saiko, na dia very aza ny vatako no ny ota sy ny fahalemena, na dia misy fijangadrangana aza dia zaho milaza androany amin'ny fahafenona fandresin-dahatra fa afaka nio voafitra aho satria zaho zanaka mandoba an'Andriamanitra miray lova amin'ny Kristy aho ary amin'ny mazanaka izay. Zaho milaza aminao fa misy fanatrehan'Andriamanitra amin'ilay natiora ao anatiko ao, ilay voan'ny Elohim afaka sitrako satria zaho zanaka dia misy fanatrehan'Andriamanitra afaka anova aho. Halleluja! 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 Ny fanatrehan'Andriamanitra io no natonga ny Adama tsy afaka ny olona laina fanahy fa rehefa niala tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy dia tonga teo amin'ny fahalavona. Ary zaho milaza aminao fa io fanatrehan'Andriamanitra io dia efa mikasika anao isan'andro isan'andro fa mbola tsy manana expérience miaraka aminy. Fa rehefa miditra ny serafima, miditra ny kerobima dia ny dikan'izay ao an-damosina ao ilay mpanjaka ny mpanjaka satria ny mpanjaka ny mpanjaka rehefa maka toerana dia mamparitaka ny fanasana, ny fampakaram-bary, ny zanak'ondry ary reus dia teny marina Kristy. Noho izany izaho dia teny marina Kristy amin'ny fitafiko ireo zava-miafina rehetra mihoatra ny fahatakarany fisaina. Halleluja! Amen! Ary avy eo dia tsy maintsy maka toerana ny fanetsiketsehan'ny fanambarana ahatonga an'ilay vatana mba hipoaka hiala ao anatin'ilay taloha hiditra ny famoronana vaovao. Ilay tranaindry dia naka ny toerana hatramin'izay ho endrika fanandevozana, prison, fanagadrana. Fa izao malala fa misy fiatombohana ity vatany fonja ity, misy fiatombohana ity fahalemena ity, misy fiatombohana ity fahalavona ity. Ka na tsy manana hery aho afaka miady amin'izany dia tsy maintsy tonga Andriamanitra akay hiantso ny anarako tsy ilay anarany fahotana fa anarana vaovao tenin'Andriamanitra. Ary avy eo Andriamanitra dia anetsiketsika an'izany. Amen! Anetsiketsika ny vatana io Andriamanitra ahafahany fahafenony fanambarana akatoerana ao anatin'ilay vatana ary fahafenony fanambarana zava-miafina io dia ho lasa akanjo fitafiana. Ary io akanjo fitafiana io mova ny natiorako hoany amin'ilay taloha ary fanorenana ary izao tontolo izao. Ka noho izany zaho dia anao fanampy amin'ity vatako ity. Marary ave sitrana manan'olana ave mivazany ary tsy voafetrany izany fotsiny any fa mihoatra 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 satria nitatiavo dia ilay voninahitra ny zanak'Andriamanitra ary ny voninahitra ny zanak'Andriamanitra dia ny voninahitra ny vatana miova endrika. Ny tompony hitahy, ny tompony hitahy anareo, ny tompony hitahy anareo, ny tompony hitahy anareo. Halleluja, halleluja, halleluja.
feno voninahitra sy mendrika ny oderana ny zanak'ondro no mpanjaka. Unina